Raha toa ka roa na telo isan'andro no isan'ireo olona maty ny koronavirusa teo aloha dia miisa 10 izy ireo tato anatin'ny 420 ora farany araka ny taritra navoaka ny foibe-pibaikona ny ady atao amin'ny COVID-19 na ny CCO androany alakamisy. Tafakatra 320 araka izany isan'ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa laha vokatra ity valanaretina ity hatramin'ny andohan'ny aretina teto Madagasikara. Analamanga no ahitana olona maty betsaka indrindra noho ny COVID raha ny tanisa ofisialy. Ny valo tamin'ireo folo maty nambarandroany alakamisy dia avy eto Analamanga avokoa. Avy any amin'ny faritra Atsinanana sy Diana kosa ny roa ambiny. Mbola eto amin'ny faritra Analamanga ihany koa no ahitana ireo lazaina fa marary mafy noho ny COVID-19 fa satria ny 450 amin'ireo 180 arahi-maso akaiky ankehitriny dia any amin'ny hopitaly eto Antananarivo sy ny manodidina avokoa. Ny 337 amin'ireo tranga Vaovao 427 dia mbola avy eto Analamanga avokoa. Ampangainy fampanoavana ho nanana andraikitra tamin'ny FIHETSIKETSEHANA teny ambohipo tamin'ny alatsinainy teo ny minisitra teo aloha Harry Laurent Rahajason na Olona. Namdirina am-ponja vonjimaika araka izany izy io alakamisy arivo io rehefa avy nandalo teo anolohan'ny fampanoavana. Ny alakamisy maraina tamin'ny 9 sasany maraina no voalaza fa nisamborana azy teny amin'ny tokantrano teny Ambolikandrina. Lehilahy 4 sy vehivavy iray no nohinohiny tao amin'ny fampanoavana niaraka tamin'ity minisitra teo aloha ity. Samy namdirina am-ponja vonjimaika niaraka tamin'ny Harry Laurent Rahajason ireo lehilahy 4 fa nahazo fahafahana vonjimaika kosa ilay vehivavy niaraka tamin'izy ireo. FIHETSIKETSEHANA mitaky ny famoahana ny beriza ravelmanantsoa mpitarika hetsika teny amin'ny université no antony nisamborana ireo 5 mianadahy voampanga miaraka amin'ny Harry Laurent Rahajason izay voalaza araka izany fa anisany tafiditra ao anatin'ny raharaha. Tamin'ny volana Jona no nosamborin'ny mpitandro ny filaminana i beriza ravelmanantsoa ary namdirina am-ponja vonjimaika rehefa no ampangainy fa nanohitohina ny filaminana anatin'ny firenena. Milaza ny hametraka fitoriana noho ny fahamaizan'ny biraon'ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana ny alarobia alina teo ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Raha sanatrika ny nina tao hoy izy ny andohany ny afo fa tsy loza tsinahy dia tsy tokony avela amin'izao fotsiny raharaha. Raha ny voalazan'ny Laurent Amplay, tale jeneraly ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana dia efa nisy ny fakanam-bavany natao tamin'ireo rehetra manana andraikitra amin'ny fikarakarana sy fiambinana ity trano ity. Ankoatra ireo antota taratasy maro manan-danja lasa lavenina tao anatin'iny HAIN-TRANO iny dia azo lazaina fa mahaindray ny vakoka iray mitahiry ny tantaran'i Madagasikara. Efa tamin'ny fiandohan'ny taona 1920 no nijoro teo Antaninarenina ity trano ity ary ny fandibiasany nampiantranoana taloha ny Maison de la Poste sy ny radio Tananarive. Ny alarobia tamin'ny 7 ora sasany alina no voalaza fa nanomboka ny rehetra ny afo teo Antaninarenina. Efa taorian'ny sasakalina vao nanomboka maty sy voafehy ny afo.